Eo amin'ny vaovaony toe-karena kosa indray no anizantsika ny vaovao amin'izao takariva izao. Atao eto Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy izao ny hetsika ara-barotra China Exhibition Madagasikara. Mpandrarasono zato mahery no andrasana mandritra izany fotoana izany. Ny namana Velo Giselin sy Tsira Kotoarson. Anjaton'ireo mpandrarasono no tonga eto Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy izao, andray anjara amin'ilay hetsika China Exhibition Madagasikara, entina indrindra mba hampiroboroboana ny fifandraisan'ny firenena roa tonta sy ahafahan'ireo mpandrarà mifampitafa mivantana sy mivarotra ity ety. La Nuit des Arts Sino-Malagasy io un spectacle socio-culturel izy io iarahana miasa amina délégation artistique chinoise izay nafarana manokana avy any Chine Yunnan Chine ny anaran'ilay groupe artistique dia hanao spectacle amin'ny CCIR zareo. Dia amin'io fotoana io ihany koa dia ho avy Rakotovy Junior izay nasainay manokana i-représenter ny artiste malagasy. Rakotovy Junior izay efa zatra manao spectacle eran-tany, efa tany Japon, efa tany Chine. Tena nividinay manokana Rakotovy Junior satria efa zatra izy zany tena ohatran'ny hoe représentatif amin'ny culture gasy, ny milieu artistique malagasy dia nasainay manokana izy. Milohan'io hetsika goavana io dia isy ny Nuit des Arts Sino-Malagasy amin'ny volana Jona ho avy izao. Mpanakanto Sinoa sy mpanakanto Malagasy no andray anjara amin'izy ity. Forum économique indray China Exhibition Madagascar no anarany izay hotanterahana amin'ny CCI Vato ihany koa amin'ny 21 ka hatramin'ny 24 septembre. Izy io indray zany dia plateforme économique B2B sy B2C izay iarahana miasa amina entreprise sinoa avy any Chine ho avy manokana eto Madagascar, izany hoe 75% ny investisseurs ny collaborateurs ho avy zany dia sinoa ny 25% ambiny no malagasy. I Madagasikara sy Chine amin'izao fotoana izao dia efa manana fifandraisana ara-diplomatika mahery ny 70 taona, fotoana iray ahafana mifanakalo ara-kolontsaina sy anabarotra ireo fotoana roa isiany ny hetsika ireo. Nidina tany fotony tany amin'ny commune Analaiva district-ny Morondava ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny siatra tsy miankina Shabani Nourdine ny farany herinandro lasa teo, niaraka tamin'ireo délégation sinoa miisa 20. Délégation sinoa izay anatanteraka ny tombana amin'ny fanarenana ny orinasa Sucoma ary ihany koa anomboka hijery ny famolena fary. Tsy ho ela dia hiverina hisokatra ny orinasa mpamokatra siramamy, siranala, ny orinasa Sucoma ao Analaiva Morondava. Nidina tany an-toerana ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Shabani Nourdine niaraka tamin'ireo délégation sinoa ny faran'ny herinandro teo anatanteraka ny tombana momba ny orinasa amin'ny fanarenana izany. Maika moa zao dia ny évaluation hitantsika angamba misy eo amin'ny délégation eo manakaiky ny 20 eo ny sinoa tonga eto technicianina daholo zao mievalue ohatrinona marina ny dégâts misy eto amin'izao fotoana izao, ohatrinona ny komby zay satria amin'ny alala zay évaluation zay ihany ny azo manomboana ny asa fa ny maika dia ny fambolena satria ny manarina ny orinasany hitanao ny teknôlôjia amin'izao zareo manana an'ilay traikefa vetivety ihany ny anaovana an'iny rehefa tena fa le fambolena an'ilay fary mila bouture iny mila fotoana zany, donc iny zany mazava ho azy avy dia anomboka iny raha vita ny évaluation. Tompona andraikitra amin'ny fananana misy ao amin'ny faritra misy azy ny vahoaka ary tokony ho sary-piaro sy aro izany amin'ny mety etraketraky ny sasany. Io no afatry ny ministra nandritra ny kabary ny tany an-toerany. Zavatra tiako resahana dia tsotra. Ianareo vahoaka no tompona andraikitra voalohany eto Analaiva. Anareo io fanananareo satria fananam-panjakana arovy zay ny teko aminareo. Aza miary ny fitondram-panjakana fa ianareo tokony hiaro voalohany an'io orinasa io. Vahoaka marobe no tonga nanatrika sy nitsena ny fahatongavan'ny ministra sy ireo délégation sinoa naneho ny hafaliana ireo vahoaka amin'ny sokafan'ny orinasa hiteraka asa ho azy ireo. Raha tsy ena dia ny taona 2024 no voaroba sy nisy nandoro ny orinasa saingy izao hiverina hisokatra izao vokatry ny asa ministeran'ny indostria sy ny fitondram-panjakana.